mangeta hitan'Andriamanitra izay ary fantatray fa fotoana spesiala indray androany dia tonga soa indray ianao tonga soa atao trano sotra betsaka ataoviko dia tsika tiaka mafy tsara ho an' Jesosy ary dia avy hatrany dia andray mpanompon'Andriamanitra hitondra ny hafa. Hallelujah. Tiaka mafy ho an' Jesosy, tiaka mafy ho an' Jesosy. You can take your place. Afaka mipetraka tsika tompoko. Be friendly to the person next to you. Dia samy namana tsara amin'io eo akaikiny iray izy eo olona mahafinaritra eo akaikiny iray androany. Hallelujah. 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 So you are here. Tonga eto ianao. Amen. Nice to see you. Good to see you indeed. Hallelujah. How are you doing? Are you good? Wonderful to see you. How are you doing? Manona daholo tsika eo. Turn around, be friendly, be friendly, be friendly. Samy mitsikitsiky tsara, namana tsara andray aloha androany. Be friendly. Hallelujah. Samy mitsikitsiky tsara andray androany. Yes. How are you doing? Ça va vie? Come on, turn around, be friendly. Tsika rehetra ao aoriana ao samy mitsikitsiky daholo. Tsikitsiky tsara daholo. Ça va? Pastor Joe, we have to train them. We have to train them. Yeah, mila tohizana foana fampianarana, fampifanana. Yesterday we spoke about that our friendliness, Tamin'ny our malitsika gentleness nresaka ny must amin'izay be le hoe known to fahatsarapana everyone. nresaka tamin'izay le hoe fahaizana namana amin'ny hafa izay. And you know, it's easy to talk that. Ary mora no mampijanona izy io But it's difficult to live it. fa sarotra ny miaina amin'le izy. Because when we wake up in the morning, Ny antony dia satria isaky ny mifotsika isaky ny maraina we feel, you know. tonga And then you say, no, dia rehefa mandeha zay zavatra zay dia mamaly mihitsika hoe tsy I want to zay be friendly. fa androany dia te hiavana amin'ny rehetra. Amen. Amen ve? Amen. Amen. Who of you have tried to be friendly since yesterday? Izy nanomboka tamin'ny maly efa mba niezaka ny Amen. namana amin'ny rehetra. Amen. Amen. Where's Pastor Fool? Izay pasteur Vlol. Like over there. Ah, there you are. There you are. Well, this morning Andro maraina we are in her house, and when I got to the dining room, yes, he said, andro maraina tany an-trano izy dia rehefa niala tao amin'ny chambre koa tonga tao amin'ny salon dia io I said, Pastor Fool, you drank too much wine. tanondrika teo aloha teo izy dia ozy izy pasteur Vlol fa nga ianao misotro divay be dia be. No, she doesn't drink wine. Fa tsy misotro divay kory izy. But she like, oh. Mipoziny fotsiny zany But nanoatra we an'izay. prayed, Dia nivavaka zay. and look at that. Dia rehefa mivavaka zay dia io izy io samy mijery azy. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. So sometimes we have to pray. Dia indraindray zany tsika ilaina mihitsy tsika mivavaka. It's very difficult to have me in the house Tena sarotra aloha manana navahiny ao an-trano because early in the morning I start making noises. satria vao maraina vao mangiran-dratsy dia manomboka mitabataba sy Haraba shabayera ao an-trano dia efa zany ny fiainako maraina andro. That's where they go. Dia zay mahatonga andrareo manao nzay le feo. Hallelujah. Thank Hallelujah. you for taking care of me. Fa mankasitraka ny amin'ny Thank fikarakarana you for anahy. taking care of me. Mankasitraka indrindra ny amin'ny fikarakarana anahako. Hallelujah. Hallelujah. I thought you were in France. Neritreritra izy hoe namantsika tsy efa any France. Is he the cameraman? The other one. Okay. I don't want to get... Okay, let's start. Andaotsika nomboka ary. There's a flow of the prophetic here this morning. Andro maraina dia ikorina eto amin'ity toerana ity ny faminaniana. I just feel God wants to talk to people. Ikorina eto faminaniana ary za I matsapa feel he wants to hoe talk of hiteny amin'ny olona maro Andriamanitra androany maraina. Now, I'm glad that your daughter is here, Pastor Rich. Faly izy moa mahita zanako zanako vavy miaraka amiketo androany maraina. You like me? The ugly bull have beautiful calf. Ny ohatranazy ihany ozy izy hoe le ombyla ratsy tare mananjanaka tsara tare. Azakaka nareo fanany anina moa efa lava izy ty. We are friends for many Efa years. tena taonany maro zay no namana When I niaraka. saw the first time she was small. Dia tamin'izy mbola kely dia kely no hitany farany. But the Lord has a word for you. Fa androany maraina nefa ny tompo manana teny aminao, tsanganinao. Has a word for you. Anana teny aminao ny tompo androany maraina.
And I see 3 flowers. Ary mahita voninkazo anankitelo. First I see the rose. Mahita rose. Then I see the lily. Mahita lilia. And then I see the flower of the thorns. De mahita koa voninkazo misy tsilotsilony. But I put on a crown of Jesus. Ohatran'le nataon'ny olona teo alohan'i Jesosy tamin'izany fotoana. And the rose of Sharon will be in your life. Ary zay le rose-ny Sarona zay de eo amin'ny fiainanao. And the beautiful fragrance of the Lord Ary ny antry tompo, ny antr'Andriamanitra will be over you. de andrakotra anao. And the lily of the valley Ary ny voninkazo ravaky ny lohasa and the beauty of God sy ny fahatsaraan'Andriamanitra will be shown. de iseho. But then there will be suffering in your life. But in that suffering, the beauty of God will come Isy about. nefa ny fotoatsarotra mety ho lalovanao eo amin'ny fiainana fa ho anatin' zay fotoatsarotra zay indrindra ny isehon'ny fahatsaraan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Your parents have been praying for you for many times. Ny ray aman-dreninao efa vavaka ho anao nandritra ny fotoana maro, fotoana lava, matetika. And the prayers have become like buildings before the Lord. Ary Like ny monuments. vavaka zay nataon'izy ireo de manomboka mitombo tahaka ny rindrina miakatra makany amin'ny tompo. Because you have a calling on your life. Ary satria anao manana antson'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. And you have to be careful to be trained in the things of God. De mila mitandrina tsara mihitsy ianao mba tena anaraka ny fitezananao sy ny fampianarananao araka ny fomban'Andriamanitra. You have seen the good things and the bad things in the church. Mahita ny zavatra tsara sy ny zavatra ratsy ianao any anatin'ny fiangonana. But you chose not to become embittered. Fa ny safidy zay nividinao de tsy hoany amin'ny fahavinirana sy faharatsiana akory. But to be grateful. Fa mba tena ho fahalehibiazana. And to be loving. Sy ho fifaliana ary fitiavana. The Lord bless you. Ho tahin'Andriamanitra ianao. The Lord keep you. Andriamanitra And the iaro Lord anao. raise you up Ary Andriamanitra anangana anao for His purposes. mba ho amin'ny tanjon'Andriamanitra. And Dad, Dad, you have the job of taking care of this one. manana ny fo miasa mikarakara Because she's like a Ruth and nazy an ianao. Esther. Ary satria izy de tahaka ny Rota sy Estera. And you must make sure that she reach her destiny. Ary aoka ianao azo antoka tsara hitondra azy ho any amin'ny tanjona zay tokony tongavany. If you agree, say amen. Zay rehetra manaka zay te zay de manao amen. Amen. You can sit down. Afaka mipetraka ianao. Thank you so much. So Now you have taped that, eh? Raha izy zay teny zay Okay. Who of you need a word this morning? izy avy mangetaheta teny avy amin'Andriamanitra androany maraina. Ny tsirairay avy ny sambatan'olona. Hallelujah. 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 Ya rabba rabiyanta. I feel in my spirit there's some miracles that she needs. Ao amin'ny fanahiko de mahatsapa fa ianao de miandry fahagagana, misy fahagagana zay ilainao. And some of them are almost impossible. Ary ny sasany amin'ireo fahagagana zay andrasanao reo de impossible mihitsy. Is that true? Marina zay ve? But what is impossible with man is Fa possible zao with nefa God. ny impossible amin'ny olombelona de possible ao amin'Andriamanitra. And you chose God. Ary ianao efa nifidy an'Andriamanitra And you did not choose man. fa tsy nifidy olombelona. That's why God will honor you. Ary zay mahatonga an'Andriamanitra hanome voninahitra anao. And He will reward you. Ary ho valian'Andriamanitra soa ianao. Because God is the rewarder of those who seriously seek Him. Satria Andriamanitra de mpamaly soa an'izay rehetra tena mikatsaka sy mitady azy. The Lord says, you are seeking me and you will find Zao ny me. tenenin'Andriamanitra hoe nitady azy sy nikatsaka ahy ianao ary ahita ahy ianao. You will taste my glory. Anandrana ny voninahitro ianao. You will experience my power. Iaina amin'ny heriko ianao ary atsapan'ny heriko. And I open before you doors that no man can Ary sokafaka close. eo anoloanao ny varavarana maro samihafa zay tsy hain'olombelona ho akatona intsony. Amen. 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 If you agree with that word. Zay manaiky azy zay teny zay rehetra. Amen. 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 Now let me. I want to share something with you. Then I'll get back in the prophetics. Okay. Iza raha zavatra kely amintsika aloha de rehefa aveo hiverina ihany tsika hikorina ao anatin'ny tontolo faminaniana. Mety ve? Okay. Okay. Are you happy that I prophesy? Faly ve nareo amin'izay faminaniana zay? Okay. And you are here. You are checking the words. Like you're testing the words. Namantsika moa tonga eto i pasteur eo ihany koa mizaha toetra ny teny rehetra zay hozaraina eto androany. Hallelujah. Mizaha toetra ny teny rehetra.
Many years ago, taona maro lasa this happened to me. dia nitranga tamiko ty zavatra ty. I went to a place called Frankfurt in the Free State of South Africa. Nandeha tamina toerana anankiray za zay antsoina hoe Frankfurt ao amin'ny toerana midadasika anankiray ao Afrika Atsimo. And I was supposed to preach. Dia tamin'izay fotoana zay tokony hoe hitory teniny. It's Sunday morning. Alahady maraina io I'm driving there. dia nitondra fiara nakany amin'ilay toerana And then I got lost. dia very ahako. But I must preach. Very ahako nefa za koa tokony hitory teniny And I'm lost. dia very aho nefany. So I said, I wonder where is the address. Dia gaga zany hoe ahoana raha zany ny ahitako an'ilay adresin'ilay toerana So tokony I ho alehako. stopped the car. Dia lasa ako najanoko ny fiara. And I got out because at the back seat, there is the address. Najanoko ny fiara dia mivoaka ny fiara dia lasa nkaroko atao aoriana tao satria ao aoriana ao misy adresy I maromaro. opened the back door, Dia rehefa sokafako le varavarana tao aoriana but the back was on the other side. ny toera le zavatra saika alana le kitapo ary amin'ny ilany avary. So I had to reach over. Dia ohatra somary nanakatra kely ohatra zao zany So sarika when I le got kitapo. it- Dia rehefa azoko le izy When I got out, dia rehefa nivoaka ako here stood a man right next to me. dia nisy olona nijoro tao aorianako. It's a dangerous area. Nisy olona nijoro tao le toerana zany toerana tsy dia tsara loatra ny fandriampahalemana They robbed many people and killed many people there. satria ao amin'ilay faritra sy le toerana dia betsaka ny mpavakotra ao sy ny olona voaendaka. So I got out and this man is like here. Rehefa voasitiko le kitapoko dia nijoro tafavoaka dia joro aorianako ao raha le lehilahy So I jumped dia nitsambikina be ako to the one side. nakary amin'ny ilan'ny fiara So he cannot put a knife in my ribs. mba tsy hahatonga azy hoe anindro nantsy anahy tampoka. He said to me, sir, Dia ozy izy le rangahy hoe ramose please help me. mba ampio azafady. How? Dia nanontany tena hoe Well, inona ahoana we are very hungry. dia itsika rehetra zahay moa nona My tamin'izay wife is 2 blocks away. She's standing there. nona be zay ny vadiko tsy dia lavitra loatra n'le toerana. We don't have food. Ay vadin'le olona miteny aminazy zany hoe zahay nona fa ny vadiko izy izy eto toerana eto ihany akaikikaiky eto zay mipetraka fa mila sakafo zay. I said, wow. Dia teo amoa zany dia niheno anazy dia ozy izy wow. And I put my hand in my Dia pocket. nataoko tao paosy ohatran'izao ny tanako I took out money dia naka volako and I gave him 30 rands. dia nomeko 30 rand izy. That's about, that time, about 30 euros. 30 rand zany teo amin'ny 30 euro teo tamin'izany fotoana. I said, here's the money. Dia ozy izy mantsy rangahy hoe tiara ny vola Go and buy some food. dia mandehana mividy sakafo. So the man looked at me, Dia nijereny rangahy tsara ako. but there was something strange about him. Fa rehefa nijery azy dia hitako hoe misy zavatra hafahafa zany ohatra ny fantatro eo The aminy. next moment, Dia tamin'ny fotoana indrindra the man started prophesying over me. dia nanomboka naminany amin'izay le rangahy naminany ho ahy. And he says, may God the Almighty, and he started blessing me. Dia nanomboka miteny izy hoe Andriamanitra mahery, Jehovah Andriamanitra mahery anie dia nitohy amin'izay le teny mpitahiana rehetrarehetra miteneny vavany. May you receive 1,000 times back what you gave. Mba tena iverina avo arivo eny. And he blessed me, he blessed me, he blessed me. Zay nomenao aho dia mitohy ihany ny teny mpitahiana maro samihafa niteneny vavany. I stood there. Dia nijoro teo anoloana moa dia tena vanaka tanteraka mihitsy. Then he said to me, Dia ozy izy mantsy anahy avy eo. but they need oil too. Mila menaka koa nefany. I said, what do you want to do with oil? Dia ozy izy mantsy anazy hoe fatao inonao moa menaka. No, they need oil. Dia ozy izy hoe mila menaka I zahay. said, no, man, I gave you 30. Dia ozy izy mantsy anazy hoe fa nomeko 30 rand ianao. There's enough for food and for oil. Efa ampy iny ho an'ny menaka sy ho an'ny sakafo. He said, thank you. Dia ozy izy le rangahy hoe misaotra indrindra tompoko. So I thought, man. Dia teo aho dia ohatra ny gaga. So I got in my car. Ohatra ny gaga zay ako dia lasa mitsofoka tao anaty Then fiara. I realized, oops, wait. Dia rehefa tafiditra tao dia ozy hoe andraso aloha andraso. And I looked, the man was just here. Dia nijery ako le rangahy nefa vao teo izy eo mijoro ao amin'ny ilako ao. There's nobody. Fa rehefa avy eo amin'izay hoe andraso aloha dia sendra nerika ako tsisy olona tsony teo. Disappeared like that. Ohatrany hoe tonga dia nanjavona ndray mpimaso nanjavona. And I realized it was an angel. Dia teo aho natsapa amin'izay hoe anjely le teo. You know, Dia fantatrao ve
That he said 1,000 times. Fantatrao ve le teneniny hoe iverina aminao avo arivo eny eny e. Very soon after that, I received 30,000 De rand. tena juste tao arina kelyn'izay fotsiny e de nandray 30,000 randy ahako. But I was driving, Eny mpitondrana fiara ihany ahako. and the Lord spoke to me. De niteny tamiko ny tompo. He said to me, I gave you 2 tests. Ozy izy ny tompo hoe nisy fizahan-toetra anankiroa nampandaloviko teo aminao. The first test, Ny fizahan-toetra voalohany you passed de hoe tsy nataonao le izy. by giving to that angel. Ay, vitanao le izy satria nomenao an'ilay anjely ny zavatra tediaviny. But the second test, Fa ny fizahan-toetra faharoa when he asked for oil, rehefa nangataka le menaka izy you did not give it to him. de tsy nomenao azy le izy, You failed. tsy natateraka ianao. But at some time, I'll give you another opportunity. Fa mbola ho avy nefa ny fotoana omeko opportunité anankiray indray ianao. So I was thinking, De teo aho zany nandinika. I understood the food, Nandinika aho zany de ohatran'ny takatry ny saiko ihany le resaka but sakafo. I did not understand the oil Fa tsy takatry ny saiko le hoe menaka. until the Lord showed me Mandra-paneo an'ny tompo ana. I must have a hunger for the anointing. Hoe tena zako tena lasa nangeta hita fatratra zany hoe osotra zany ahako. Later on, De tao aoriana kelin'izay I was in America. tany Amerika ahako. I came out of a store. De nivoaka tao anatina trano fivarotana lehibe As I iray. went to my car, De rehefa hiditra ao anatin'ny fiarako indray there ako stood a very big African guy. de nisy lehilahy afrikanina goavana be sady vaventy ny lava nijoro teo indray At my car. eo amin'ny fiarako a. No, I want to get in the car and I want to go. De za moa vao nahita azy de ohatrany tsy te eritreritra zavatra fa te hiditra ao anaty fiara de te hiala te andeha. But this guy is standing there. Fa le rangahy goavana joro I ao. cannot get into my car. Joro ao izy a amin'ny devant varavarako tsy afaka miditra ao anaty fiara ako. So he said to me, Sir, De ozy izy le rangahy ramose I need money. mila vola ako. But now this time I'm awake. Fa teo amin'izay nanomboka taitra amin'izay ako. So I gave him a lot of money. Tonga de nampidiriko tao am-paosy ny volako nomeko vola izy ary nomeko maromaro. Because I feel there's something here. Ny antony de satria fantatro hoe isy zavatra indray ho avy. The next moment, De fotoana kely tao aorianan'izay he started prophesying over me nanomboka naminanoa indray le rangahy io in a strange voice. amin'ny feo hafahafa. And he said, the Lord is going to bless me. De ozy izy hoe Jehovah-Andriamanitra hitanao. And he tells me about what's going to happen. De niteny tamiko izy ny amin'ny zavatra hitranga. Days later, De andro vitsivitsy tao aorianan'izay somebody gave me something like $41,000 US. nisy olona nanome ana 41 000 tao aoriana kely ny andro vitsivitsy tao aorianan'izay. Why am I telling you this? Fa maninona moa zany no mitantarany zany zavatra zany aminareo. The Bible says Zao lazainy Baiboly that many of us are visited by angels. Zao no lazainy Baiboly hoe maro amintsika ozy izy no vangin'ny anjely izy. And we do not even know it. De na de itsika raha tsy mahafantatra azy, tsy mahafantatra an'izany. So why am I telling you this? De inona ny antony hitantarako aza zavatra zany aminao? Because God wants to bless you. Ny antony de zao Andriamanitra te hitahanao. And before he can bless you, Fa mialohan'ny hitahina ianao anefa you will have to do a test. de mila zahana toetra ianao. And sometimes he will send an angel Indraindray Andriamanitra mandefa anjely to test mba hizaha toetra anao. if you are worthy of that blessing of God. Amantatra anao hoe mendrika ho amin'le fitahian'Andriamanitra ve ianao. So this morning, Ary androany maraina re we stop here, de etotsika. and there's a lady with a baby. Rehefa nijanona tao ambany tao zay de nisy vehivavy mitondra zazakely She wanted money. nila volana. I only have dollars on me. De za moa tsy manana fa dolara ny So ety aminy. I asked Pastor Vulu De nanontany amin'ny pasteur volona ako to give us money. hoe mba meo vola ako meo vola. So we gave it to her. De nomena anazy le vola nomena an'le raha matonitondra zazakely. She was not an angel. De ohatran'ny anjely aloha izy. Because after we gave the money, she said, I want more money for the baby too. Satria rehefa nomeko vola izy de ozy izy hoe mba apio ihany ho an'le zanakely ato ho an'le zazakely ato. But listen, Fa zao enona maybe she was not an angel, mety tsy ho anjely akory izy but the angels were watching. fa ny anjely indray no mijery. What
what I will do. Ny anjely mijery inona no ataonao. So when I spoke to you yesterday, Ka rehefa niresaksika teto tamin'ny maly, let your friendliness or your gentleness be known to all niresaksika men. teto tamin'ny maly hoe aoka ny fandeferanareo, aoka ny fihavananareo, ny fahaizanareo namana amin'ny hafa mba ho fantatry ny olona rehetra. God will send people Dia andefa olona zany Andriamanitra. to test your friendliness. Andefa olona Andriamanitra hizato hetrany izay le hoe fihavanantsika amin'ny To hafa test your izay. gentleness. Izahana toetra amin'izay le hoe fahatsaram-panahintsika izay. Because He wants to reward you. Ny antony dia amaly soa Andriamanitra, amaly fity Andriamanitra. God loves to reward Taddio zay friendly people. fa Andriamanitra tena tia mamaly soa ny olona tsara fanahy. Because you show His nature to Satria the world. Andriamanitra mihitsy no maneho ny toetrany amin'izao tontolo izao. Amen. Amen ve? Who of you have seen angel? Iza rehefa nahita anjely? You've seen one? Okay. Anybody else? Iza ihany koa? You've seen angel? Okay. Some was well, when I look at the mirror, I say, no, I'm not talking. Sasa mety mieritreritra hoe ay za mahita rehefa mijery fitaratra tsy iny anjely iny le izy. Years ago, I was in talk about mirror. I was in a bathroom at a building, Ndray andro zay ako tao amin'ny dosy tamina trano ankiray and I was washing my hands, dia rehefa nanasa tanana ako and then an angel appeared behind me. dia nahita anjely sy eo teo arinako. But when I turned around, he was gone. Fa rehefa nitodika ohatran'izao efa tsy teo tsony izy. They're all over. No. Did It's not that- a joke. It's serious. Tsy sangisangy zay fa tena izy zay fa tadidio fa ny anjely dia manerana eny rehetra eny izy. So we pray to God Tsika mivavaka amin'Andriamanitra to send us angels to help us, mba andrahan'Andriamanitra ny anjeliny mba hanampy atsika. so we can ask God. Dia afaka mangataka tsika amin'Andriamanitra. Remember, Dia tadidio foana. we cannot tell the angels what they must do because we are not the boss of angels. Itsika tsy afaka miteny amin'ny anjely hoe zao no tsy maintsy ataonareo. Ny antony dia satria tsy itsika no patron We ask the boss, fa manana ny patron izy. and He will send Dia angels. izy no patron no maniraka ny anjely amin'izay rehefa avy eo. Why do we need angels? Manino tsika mila anjely? God gave every human being a free will. Andriamanitra dia nanome ny olombelona tsirairay avy safidy malalaka. So if a person has a will to receive God or to reject God, Ny olombelona tsirairay avy zany dia manana an'izay safidy izay hoe na izy hanaiky an'Andriamanitra na izy handahan'Andriamanitra. now here's an example. Dia aka ohatra ray ahako. You have children, Ianao mananjanaka and they can choose dia afaka mifidy ny zanakao. whether they serve God Na izy hanompo or an'Andriamanitra reject God. na izy tsy hanompo an'Andriamanitra. Who of you know that's true? Iza mafantatra fa marina zany aloha. Who of you know that sometimes they are not making the right choice? Iza mahalala izy hoe zanakao ndraindray tena hoe safidy tena tsy izy mihitsy no And nifidiany. you go, Dia eo ianao moa ndray aman-dreny amin'io zany tena hoe you know what I'm talking about. azonareo tsara le zavatra tiako tenenina. And then you pray, Dia rehefa avy eo nefa tsika but mivavaka. they just stay stubborn Mivavaka tsika fa le zaza mbola mitoetra amin'le famafisan-dohany ihany. because they just go on their way. Ny antony dia satria te handeha amin'izay fa mahamety ny fiainany fotsiny izy. You see, God can't change their will. Dia zao Andriamanitra tsy afaka manova ny safidiny. He gave it to Sitrapony. them Fa efa zavatra nomen'Andriamanitra ny olombelona zay. as a free gift. Tena hoe kadô malalaka tsara mihitsiny. Now what we do is this. Dia inona zany ny zavatra ataontsika? We ask God Zavatra ataontsika dia zao mangataka send tsika his amin'Andriamanitra angels. andran'ny anjeliny to help those people find the truth and help them to make the right choices. mba ahafahan'ny anjely manampy an'ny olona itetiavan'ny olona ny fahamarinana sy ny marina ary ahafahany misafidiny zay safidy tsara tokony hofidina. Sometimes it's tough. Ndraindray tena mafy nefa zay zavatra zay. Sometimes the angels will let them go through hard things. Ndraindray ny But anjely they tena have to change their avelan'ny minds. anjely izy hiandalo fotoana tena mafy sarotra satria misy zavatra tokony ho fantany sy ho And tsapany. make their own decision. Dia ny olona amin'izay rehefa eo mandray ny fanapahan-keviny manokana. The same with husbands and wives. Mitovy amin'izay ihany koa ny mpivady rangahy sy ramatoa. They're stubborn. Mafy loha. And we just say, Lord, Dia ao anatin'izay nefa le manao hoe tompo please send your angel. tena mba mangataka re mba andrao ny anjelinao. And the Lord says, sure. Dia ozy izy ny anjely hoe tena ho alefy.
Because the angels know how to make a hard head soft. Ny antony dia satria hain'ny anjely manova an'ilay fahamafisan-doha ho lasa. Do you understand? Azotsika ve? Do you understand? Mazava tsara zay a. Very important part of what angels do. Dika zay zany aloha ny anjely dia tena manana asa tena hoe manan-danja eo amin'ny fiainantsika. They help people to make the right decisions. Manampy ny olombelona izy mba hahatonga ny olombelona ho afaka hisafidy ny tena safidy tokony ho izy. Like Daniel. Dia ohatran'ny Daniela ihany koa. He prayed. I Daniela He vavaka. fasted. Nifadianina. And then the angel went to the king of Greece Dia and rehefa of avy eo amin'izay Persia. nandeha tany amin'ny mpanjaka amin'izay le anjely. And they worked them. Dia nanomboka ny asa tao amin'izy ireo. Why were they doing that? Fa naninona ny nanao an'izany zareo? Because the people of Israel must go back to Israel. Ny antony dia satria ny vahoakan'i Israely tsy maintsy tokony hiverina ao Israely. But these kings are like, Fa le mpanjaka tamin'izany tena hoe mafy. I enjoy them working for my floor, washing my floor, and be my slaves. Alefa ody any aninona moa fa mahafinaritra amin'ny mahita an'ireo Israeliany ireo manadio ny tanàna, manadio ny gorodona. So the angel come in manadio ny tokotany dia tonga ara ny anjely and help that king to make the right dia decision. ny anjely amin'izay no ny asa tao amin'ny mpanjaka na afahan'ny ny safidy tsara tokony ny fidiana. And the same Dia mitovy amin'izay indrindra. people. Ny olona Sometimes indraindray you have to ask God dia mila mangataka amin'Andriamanitra tsika to send the angels. hoe andrao anjely. Does it make sense? Ohatran'ny mazava ve? Of course, you get angels to protect us, Mazava ho azy aloha fa tsika dia manana anjely izay miaro atsika. to provide for us. Manana anjely tsika manome provision atsika. My grandfather he had many children, 6 children, Ny tatabeako moa dia nananjanaka maro enina menadany no zanany. and he was pastor, Dia pastera ihany koa izy. and there was not food for all the children. Dia tsy dia tena ampy ny sakafo ho an'ny ankizy matetika. So they will lay the table, Dia ny ataony zareo tamin'izany fotoana dia amboarina latabatra. knives, forks, Dia plates, ho velarina ny kovera zany eo ambony latabatra. Cups. Vilia sy ny kaopy sy ny antsy ny sotro sy ny rehetrarehetra. no food. Fa tsy sakafo. Then they take hands, Dia fandray tanana izy rehetrarehetra rehefa eo. start thanking God Dia manomboka misaotra an'Andriamanitra. for providing for Misaotra them. an'Andriamanitra ny amin'ny vatsy izay omen'Andriamanitra azy. Well, then say amen. Dia rehefa voateny ny amen They hear a door. dia maheno varavarana misy mandondona ao am-baravarana. They go and open a door, Dia sokafana ny varavarana and the angels would put food for them there. dia tonga ny anjely mametraka sakafo ho an-dry zareo eo am-baravarana. Amen. Amen. Very important. Zay ny ataoko hoe tena zava-dehibe My tokoa. last story, Ary ny tantara farany ho tantaraiko the big revival in Canada in 1948. ny fivoazam-panahy lehibe tany Canada tamin'ny 1948. Okay? Now, some of you have heard the story. Mety sasany amintsika mety efa nandreany le tantara. But this man, he was in Bible school. Fa nisy rangahy ray izay tao anatin'ny école biblika izy. All the other students were young, Dia mbola tanora ry zareo. but he was old man. Mbola tanora ny mpianatra hafa fa ty rangahy ty efa rangahy lehibe. But in the summer there, Dia tamin'ny andron'ny ety he will go and he will put traps to catch animals to get the skins of the animals. dia ny ataon'io rangahy lehibe io makany anaty ala izy dia mametraka fandrika. And to do that, amandriana biby akana ny otiny. He has to go into the ice desert. Dia mba hafahana manao an'izay nefa dia mandeha any anaty glasy any lavitra ny toerana zay hipetrahana izy mametraka an'le fandrika. And he had little hut there in the desert. Dia any amin'ny désert any izy zany dia manana toerana kely. At night time, Dia rehefa aliny andro to make fire, dia mampirehitra afo izy ao. and he eat. Dia misakafo izy ao. Then he starts praying. Dia manomboka mivavaka izy rehefa He avy eo. starts singing and worshiping God. Manomboka mihira izy dia mankalaza an'Andriamanitra izy ao amin'ilay toerana kely ao. And they sing. Dia mihira. And one night he was worshiping God. Dia ndray alina zay io rangahy lehibe io rehefa niankohaka nihira ao an'Andriamanitra And suddenly, dia tampoka teo nisy nandondona.
He opened the door. misy nantontola de sokafany le Saw varavarana nobody. de rehefa sokafany tsisy olona eo He looked at the snow. de jereny le laneige There's no tracks. de tsy misy ditongotra na ohatran'izany He said, no, I maybe just imagine. de ozy izy le rangaly be ngamba mety ny imagination ako So he fotsiny got le izy back. de lasa ndray izy verina makao Start anatiny worshiping and praising God. de rehefa ao anatiny izy a manomboka midera an'andriamanitra sy miankohaka amin'andriamanitra indray de eo mpanaovana an'izay izy de misy He opened the door. de sokafany aingana varavarana There's nobody there. tsisy olona ao No tracks. de jerena ihany eo am'le laneige eo anoloana eo tsisy ditongotra Now eo he starts to worry. de nanomboka ohatrany Maybe I'm getting crazy. de ozy izy le rangaly be ngamba efa manomboka me ho lasa dala ngamba za zany So he went back. de lasa miverina Start indray izy praising God. de mitoy ny deran'andriamanitra izy And again. de tonga indray le And he mandondolo opened the door. sokafana le varavarana And there were the angels standing before the door. de nisy anjely a nijoro tao anoloan'ny varavarana And they said, sir, de ozy izy ny anjely mantsy anazy maybe come in. We want to come and join you as you are praising and worshiping God. raha miseho zay ko ve mba afaka miditra ao aminao a de miara mideran'andriamanitra sy manandratra an'andriamanitra miaraka aminao So they had a meeting with there of praising God. de taony le rangahy lehibe niaraka tamin'ny anjely a nivory a nankalaza an'andriamanitra tao ry He zareo went back to the Bible school at the end of the summer. de avy eo am'izay vita zany zay tany anevitra zay de lasa izy miverina tany amin'ny école biblique But when he got to the Bible school, de rehefa tonga tao amin'ny école biblique izy they a say, what's wrong with you? de ozy izy ny olona hoe You look so different. fa inona nahazo anao fa toatra lasa hafahafa ianao Because the glory of God was on him. lasa hafahafa ianao niova endrika ianao noho ny voninahitr'andriamanitra tonga teo aminy So the Niaraka students taminazy. said they are going on strike. de ozy izy ny mpianatra hoe igrevy ry zareo They are going to pray until God gives them the same. igrevy ry zareo a itokana ry zareo a nde hivavaka itokana hivavaka ry zareo mandra-panovan'andriamanitra azy ho tahaka n'io a rangahy lehibe io a So they prayed. de nitoy de nivavaka ara And then the power le of God came down. de rehefa nitoy nivavaka ny mpianatra de nirotsaka ny And herin'andriamanitra that's how that revival started. de ohatran'izay ny pohiran'ilay a fifohazam-panahy lehibe tany Because angels noho ny anjely love worship. ny anjely de tia mankalaza And they teach us how to de worship. ny anjely ihany koa mampianatra atsika hoe ahoana ny tokony atao amin'izany fankalazana zany I remember- fivavahana zany tadidiko a In my church, tao amin'ny fiangonako one night we decided to go right through the night ny ray andro zay zay tapa-kevitra hoe andaotsika androany alina tonga de to anao vie pray and to seek God. anao vie tsika anao alimbavaka tsika hivavaka sy hitady an'andriamanitra In the middle of the night, tamin'ny sasakalina we were worshiping. eo mpiankofana amin'andriamanitra eo zay And then we heard de nandre zay many voices, misy feo be dehibe ihany koa beautiful voices, feo be dehibe mafinaritra be singing with us. miara mihira nilay hira zay Oh, ataonay shakarabianto, rabianta. Oh, rabasabianta. God is doing a new thing. tika zay de andriamanitra manao zava-baovao And I want to stir up in you a hunger de zahako zany teanahitra mihitsy ako an'ilay anohananao ao to have heavenly encounters. mba tena hoe ahafahanao mihitsy manana an'izay le zavatry ny lanitra zay Hebrews 1 says hebreo toko voalohany de zao 11, zay 11. toko faraiky amby folo that God rewards those who diligently ozy izy seek ny Him. ten'andriamanitra hoe fa andriamanitra ozy izy de mamaly soa izy zay a mahazoto mitady azy And this morning, ary androany maraina I zany want to stir your appetite for the things of God. tena tiako foazina mihitsy zay le hoe fa azo toko mananao zay a mba hitady ny zavatra andriamanitra I pray that God will send angelic Ary tena- visitations. tena mivavaka mihitsy a mba tena aniraka andiana anjely mihitsy andriamanitra mba amangy atsika In your personal lives, amangy anao eo amin'ny fiainanao in manokana your church, ao amin'ny fiangonanao in your families, ao amin'ny ankonanao at your jobs, amin'ny asa in your amandrarahanao ministry. amin'ny asa fanomponao Hallelujah. alleluia My other friend is now with the Lord. His name was Tini ny Ronier. nisy namako zay moa keniny ianarany lasa miaraka amin'ny tompo izy amin'izao fotoana He had a tamin'ny very heritaona special ministry. fa olona tena nanana asa fanompona niavaka zay namana He will zay preach, rehefa mitory izy a and then the angel of the Lord will come in. rehefa mitory izy de miditra ny anjelin'i jehovah
And he will grab him dia rehefa miditra ny anjelin'i Jehovah dia misambotra azy and throw him on the ground. dia manatota azy amin'ny tany And they will start wrestling. dia manomboka mifampitolona amin'ny anjely eo izy And he will eventually will get out there. dia rehefa miala eo izy mikorotana mihitsiny And then the power of God will hit people. dia rehefa avy eo amin'izay ao aorianan'izay fitoloma miaraka amin'ny anjely izay dia mikasika olona maro amin'izay ny fanahan'Andriamanitra. He was a very esteemed kind of gentleman. Le rangahy zay zany tena ohatrany hoe olona tena manana fahatsaram-pana fahatsoram-po Nice cravat. olona tena tia mihaja manao kravaty Hair nice. milamina tsara So after the angel, he will look like bango volo tsara fa rehefa avy mitolona fampitolona amin'ny anjely dia tonga dia hitantsika le korota But who cares? fa tsisy mirarahany zany Because people get healed and devils go running tsisy away. mirarahany zany fa zava-dehibe dia zao sitrana amin'ny aretiny ny olona mitsoka ny devoly Then there was a man, zay his name was William Branham. William Branham ny anarany And he had a wonderful ministry in America. mpanompon'Andriamanitra anankiray indray William Branham nanana asa fanompoana tsara izy nafinaritra tao Amerika And he went all over the earth. dia nitety vazatany maro izy And he had a healing ministry. ary nisy fotoana izy nanao asa fanompoana makasika fanasitranana nanasitrana But he will wait. dia taitra izy raha mandeha zay And there was a healing angel. dia rehefa taitra izy zany dia nisy anjely mpanasitrana And then he will just pray for people. Just preach. dia tao anatin'izay izy nivavaka ho an'ny olona izy mivavaka ho an'ny olona dia sady nitohintoro teniteny tsefatsefany teny ihany But when the healing angel comes, fa rehefa niditra reo anjely mpanasitrana reo he will say to people, your name is John. dia ozy izy John Smith. nanomboka amin'izay izy nanomboka nanondro ny olona hoe John Smith ny You are anaranao born in Ansara Bay teraka tany Antsirabe anao in 1935 tamin'ny 1935 on the 12th of September. tamin'ny 4 septembre You are married to Joe. nanambady ny Joe anao He will tell you everything. tatarainy amin'izay amin'ny antsibe Be healed in the name of Jesus. sitrana amin'ny anaran'i Jesosy ianao People get healed. dia miaraka mivava sitrana My uncle and my aunt, ny dadatoako ny nenitoako they couldn't have babies. reo zany tsy nananjanaka mihitsy And they were in one of these meetings. dia isany nanatrika tao anatin'io fanompo-pivavahana io ry zareo And the tamin'izay angel of the fotoana Lord operated. dia efa nandalo fandidiana maro be ry And he izy showed to them. dia hitan'izy mivady avy eo And they got a baby. naseho an'le anjely anazy naseho an'le anjely le mpanompon'Andriamanitra izy mivady taorianan'izay dia And nitoejaza you le were raha very matoa well. But baby became big. It became a mother. nanomboka nitombony zaza ny lehibe lasa renim-pianakaviana My friends, ry namako we need angels. itsika dia mila anjely And we need to develop environment where angels itsika can ihany koa operate. mila mampivelatra zay fiarahana amin'ny anjely zay How do we prepare a place for the operation of angels? ahoana ny anomanantsika zay toerana zay toerana afahan'ny anjely manao ny asany Number one, voalohany prayer and fasting, vavaka sy fivadikanina like Daniel. ohatra ny nataon'ny Daniela Prayer and fasting. vavaka sy fivadikanina Number one. laharana voalohany Thank you. Prayer and fasting. sotratsika vavaka sy Number fivadikanina two. laharana faharoa Worship. ny fiankohofana We enter the gates of God with thanksgiving and praise. ny fiankohofana amin'Andriamanitra miditra ao amin'ny vavadiny ny fanatrehan'Andriamanitra amin'ny fiderana sy ny fiankohofana ary ny fisaorana The Lord inhabits the praises of His people. Andriamanitra zany dia zatra an'izay fiderana sy fiankofana ataontsika amin'izay I tell you, maybe I told you the story, angamba mety efa niteneniko taminao ty tantara ty but I was in a meeting. fa tao anatina fotoam-bavaka ray And ako there was this girl, I think I told you the story, but I'll tell you again. mety efa nitantaraiko izy ty tsy tadidiko fa ho averiko tantaraina indray This girl had these thick glasses on. tao anatina fotoam-bavaka ray nisy ankizy vavy dia ny solomaso le ankizy vavy tena matevina be mihitsiny She was half blind. She looked like this. tena matevina be efa tena tsy dia mahita loatra intsolo le ankizy vavy fa na fijeriny rehefa manoatra le nataony teo But we entered praise fa rehefa tena mitoy izay tao anatin'ny fiderana and worship sy ny fiankofana on the next level. niakatra tamin'ny avy zay fiankofana sy fiderana zay The next moment, dia tampoka teo amin'izay this girl's got,
le ankizy vavy tonga de nioraka be am'izay I'm blind. hoe tena jambako I'm blind. jambako We look. de nijery izy I go, oh. She was half blind, now she's really blind. de hoe tena teo izy ohatrany hoe saika jamba mitady ho jamba fa zao izy tena jamba tanteraka Now we are in big trouble. de ozy izy zay hoe tena zay tsika vao idiran-doza But somebody went fa tampoka teo nefa nisy and olona grabbed the glasses. nisy olona tonga de nanala an'le solomaso And you women go, I can see. de rehefa nalana le solomaso matevina be iny tonga de ozy izy le vehivavy hoe tena mahiratra ako So what mahita happened ako was, inona zavatra nitranga the Lord healed her eyes so she couldn't look through the glasses anymore. ny sitran'andriamanitra le masony a de tsy afaka nahita tamin'ilay solomaso zay a nampiasany tamin'ny fahajambany ntsony izy Praise and worship ny fiderana sy ny fiankofana prepares the environment for de supernatural operation. manomana ny toerana idiranao anatin'ny tontolon'ny fanahy ambony Number 3, larana fahatelo where the name of Jesus is proclaimed. de ny anaran'i jesosy a ambara sy tononona The Bible says, tao lazay ny baiboly when one soul isôly make right of God, rehefa nanitsy ny fiainany tamin'andriamanitra the angels are rejoicing. de nanomboka ny ravoravo ny anjely If you want to see angels, ka raha te ahita anjely ianao become involved in telling people about Jesus. de manomboy ianao mandray anjara ao anatin'ny fanambaranan'i jesosy amin'ny hafa They're all over the place. naiza misy ianao All over the place. naiza They love to be where the name of Jesus is proclaimed. naiza zany misy anjely ihany koa de tian'izy ireny ny anaran'i jesosy a ambara ao amin'ny toerana iny foana Because they love to party. ny antony de satria ny anjely de tia manao fety party So when somebody gets saved, dikan'izay zany rehefa misy olona nandray famonjena they rejoice. de mifaly ny anjely They dance. mandihy ny anjely Woo, woo, hallelujah. alleluia So that's when you want to see many angels raha te ahita anjely mifaly sy ravo ianao de start zay telling people about Jesus. manomboy ianao miteny tsy manambaran'i jesosy amin'ny hafa Does it make sense? ohatran'ny azoazo vela izy Another place where you see many angels toerana anankiray ihany koa zay ahitantsika ny asan'ny anjely maro a is when you get involved in children's ministry. de rehefa manao ny asa fanompoana ho an'ny ankizy madinikatsika Because the Bible says ny antony de ozy izy ny baiboly a that the children have angels coming before God's throne every day. ny ankizy ozy izy a de manana anjely a mitatitra makeo amin'andriamanitra ho azy foana isanandro And those of you who are involved in children's ministry, ika zay zany ho atsika rehetra mpampianatra sekoly aladina manao asa fanompoana ho an'ny ankizy madinika you will tell me the same thing. de mety atsapan'izany koa ianao de mety afaka miteny amiko an'izay ianao Because children draw angels. ny antony de zao ny ankizy de misarika anjely Is it true in Madagascar? marina aty madagasikara ve zany Who of you do children's ministry? Who of you do children's ministry? iza no mampianatra mitarika ankizy kely na manao asa fanompoana amin'ny ankizy kely Amen. izy Is it true? mpampianatra sekoly alaty marina ve zany Do you feel the presence of something there with you? rehefa mampianatra ankizy kely tsika na mitarika ankizy kely de Yes. misy fanatriana hafahafa ho tsapa I started my ministry in children's ministry. ny nanomboako ny asa fanompoko a de tao anatiny ny asa fanompoana I tamin'ny love ankizy children's madinika ministry. ary tena tiako ny manao asa fanompoana miaraka amin'ny ankizy madinika Because they're always angels. ny antony de satria tsarovo zay teniko zay hoe misy anjely maro foana ao It's quiet now. nangina tsara tsika So how many are children's ministry? Let me see. 1, ray teo a mpampianatra 2, 3, mampianatra 4, manao asa fanompoana ho an'ny ankizy a 5. efatra dimy a Next time I come back, I'm going to ask you again. amin'ny rehefa miverina manaraka de ametraka hoe iza no It's the best manao asa place. fanompoana amin'ny ankizy kely It's the best place Nyantony. to learn the Nyantony. things of the anointing. ao anatin'ny asa fanompoana tao amin'ny ankizy kely na ohatrany hoe fampianarana sekoly alaty nisan'ny toerana tsara indrindra ahafahana mianatra mampivelatra ny ositra Because the angels are there to teach us. ny antony de ao ny anjely ampianatra atsika Amen. amenna ve Amen. amenna So I want all of you, if you can, please. de tena tiako mihitsy raha tsika rehetrareto raha mba afaka manao an'izany mba andrama moa Get involved. mandray isanjara Where do I also see many angels? aiza ihany koa ny ahitana anjely maro Where people are praying. ny ahitana anjely maro a rehefa
mivavaka miara-vavaky ny olona, for sick people. mivavaka ho an'ny marary. Rehefa Because they are mivavaka healing angels. ho an'ny marary satria ny anjely mitondra fanasitranana. Sometimes when I have a service, Indraindray ao anatin'le fotoam-bavaka iny a, the Lord will show me. de naseho an'Andriamanitra ana, As the angel is stirring the waters. de ao zany a, le anjely eo manafangaroaro tsara le rano tahaka an'izao. And when the angel is stirring the healing waters, De iny rano fanasitranana karokaron'ny I anjely say, iny, come! de eo amin'izay anao miantso, tongava, He's stirring the waters. tongava fa efa manomboka manomana ny rano izy. Jump! De mitsoraha amin'izay, Jump into the waters. mitsampikinina ao anaty rano, midira ao anaty And rano. people get healed Ao left, right, and anatin'izay center. ny olona marary a, manomboka mandray fanasitranana maro samihafa. Who of you have seen that? Iza nefa nahita an'izany indray izy. Amen. 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 Nobody. Tsy mbola nisy mihitsy ve? Aye. She have seen that. Good. Izy efa nahita. Amen. Amen. Pastor Joe, have you seen that? Pastor Joe efa nahita an'izany ianao. When the Lord open your eyes and you see the angel of the Lord is stirring the waters. Sokafan'Andriamanitra ny masonao a, de mahita anjely ianao miomana amin'ny rano panasitranana. Say, come! De eo amin'izay ianao miantso, avy! People run. De miazakazaky ny olona. And they jump out of Ao anatin'ny wheelchairs. The vavaka eyes atao an'ny marary zany zay, de ao anatin'izay ny olona marary, tsambikina ao anatin'ilay rano zay noman'ny anjely, de mipotra fanasitranana maro samihafa. Especially in evangelism. Mitranga tena mitranga zany indrindra amin'ny fitoriana amin'ny filazantsara na amin'ny evangelisation. Amen. 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 Remember, Tadio a, angels is not the Holy Spirit. fa ny anjely tsy fanamasina. Remember, angels cannot be worshipped. Ny anjely a de tsy ivavahana. Remember, angels can never be under your control. Ary ny anjely a tsy fiehezinao. They belong under the control of God. Fa ny anjely de eo ambanin'ny fifehezan'Andriamanitra. Now, I prepared a completely other lesson for this morning. Andro amaraina ako tena nanomana lesona hafa tanteraka mihitsy a ho an'ity maraina ity a. But I felt I must share this with you. Fa zay nitsapako de zay nozaraiko Who of you taminareo. want to see more angelic? Iza mba te ahita anjely maro izy. Na asan'ny anjely. Lord, you see the hands. Andriamanitra You see the hands. mahita an'ireny I tanana pray, ireny Lord, ianao. even this week. I pray, Mivavaka Lord, Tompo, even this week. amin'ity herinandro I ity pray, ihany. Lord, even this week, Amin'ity herinandro that they ity will ihany. see all kinds of manifestations De in ahita ny Jesus' asan'ny anjely name, amin'ny that you anaran'i will Jesosy. do a mighty thing. Ary And anao a asa mighty lehibe thing nareo. in Jesus' Anao name. asa lehibe amin'ny In anaran'i Jesus' Jesosy. name. Amin'ny anaran'i In Jesosy. Jesus' Amin'ny name. anaran'i Jesosy. In Jesus' Amin'ny name. anaran'i Jesosy. Hallelujah. 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 Now there's somebody here with a headache. Misy Where olona are you? tonga eto Where are you? marary andoha be ianao a, izy zay olona zay. Marary andoha be ianao eto a, tonga eto Come ianao. quickly, come quickly. Mandrosoa hoe zay olona zay e. Come quickly. Olona anankiray marary wanna andoha be pray izy, for you. marary ny lohany hivavaka ao anao ako. Where are you? Aiza, Come quickly. mandrosoa. And a backache, headache and backache. Misy olona ihany koa Come eto marary quickly. lamosina, mandrosoa nareo. Zay The matsapa hoe Lord wants marary to heal lamosina. people this morning. Andriamanitra te hanasitrana zay Come olona zay quickly. androany. Hey, ya raba raba rabianto. Mansoa, Rosa marara lamusi, marara raya. ento. What do you have? Backache. Ianao le marary Hey, lamosina. ra Yesukora. Name. of Ny anaran'i Jesus. Jesosy. Thank Ny you. I want anaran'i people Jesosy. to help her. Sorry. Misy olona Are you manampy okay? kely azy e. Are you Misy okay? olona manampy kely azy e. Thank you, Lord. Misy olona manampy kely azy. I feel the power of God is moving Za here. matsapa ny herinandro miasa In Jesus' Ny name, anaran'i be Jesosy e. healed Sitrany ianao. to the glory of Ao God. voninahitra In Andriamanitra. Jesus' name. Amin'ny anaran'i Jesosy e. In Jesus' Amin'ny name. anaran'i Jesosy. Hallelujah. Look at me. Jereo izy. Touch your toes. Kasio ny tongotrao tahaka an'izao. Come up. Kasio. Come up again. Mitraka andray, mitraka Come andray. up. What happened to the pain? Nanahoana le fanaintainana zao? Afaka. It's gone. Give Lord the glory. Amen. Le voninahitra Andriamanitra. Hey, ayokaya rabayakora. Reberi kiyarabaya. In Jesus' Amin'ny name. anaran'i Jesosy. Amen. 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 Touch your toes. Kasio ny Come up. tongotrao. Do this. Hetsiketsy e. Where's the back leg? What Nanahoana le happened? What fanaintainana? happened? Afaka. Pain is gone. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sotran'i Jesosy tsika. Hallelujah. Sotran'i Jesosy tsika. It's free. We will not send you a bill. Tadio fa maimaimpao zay fa tsisy taratasy na faktura ho tonga any aminao am'zay. Somebody paid 2,000 years ago. Fa efa nisy nandoa vita zay Hallelujah. ro ry fotoana lasa zay. Hallelujah. Haleluya. Thank you, Jesus. Sotran'i Jesosy tsika. Hallelujah. Haleluya. There's a person here, you have
very much trouble at your house. misy olona tonga eto izy am'izao fotoana zao a misy problème tena mafy mihitsy ao atokantranony am'izao fotoana zao. Relationships are very difficult right Ary now. tena sarotra ny fifandraisana ao atokantranony am'izao fotoana zao. Come quickly, I'm going to pray for you right now. Mandrosoa eto fa hivavaka We ho pray anao for that miracle. manana Come olana quickly. be ao an-trano ianao Come quickly. na fifandraisana ao Come an-trano rehefa quickly. tena manahirana Come quickly. mandrosoaingany ianao. Hallelujah. Come quickly. Mandrosoaingany ianao. Eya yorokosa beya rabianta. Eka rabia rabia. We pray, Lord, for a change. In Jesus' name, we thank you for that. In the name of Jesus. In the name of Jesus. From this moment forth, breakthrough. In Jesus' name. Fandravana sakana Now, tanteraka. listen. Eno tsara We ho anareo. break the negative power of words. Upitehana ny teny tsy mahomby rehetra. We break all the accusations, Upitehana ny fanamelohana rehetra. the suspicion, Upitehana ny fahakizitinana rehetra. distrust. Ny tsy fahatokisana And we fifampatokisana. speak forth the glory and the power and the goodness of God over the situation. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' name. Come quickly, come quickly. Come quickly. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. I've got a word for you. Manana teny ho anao ako androany. You are a young man. Tanora ianao. You need, God's going to give you patience. Ary omen'Andriamanitra faharetana ianao. There's a lot of love in your house, Ao atokantranonao dia be fitiavana. but you have to allow that love to flow. Fa avelao zay fitiavana be dia be ao atokantranonao zay mba tena ikorina. Don't choke it. Aza fihinana Allow fotsiny. it to flow Aza freely. fihinana fotsiny fa avelao ikorina zay fitiavana Because be there's dia be a ao lot an-tranonao of zay. love in your Tena house. fitiavana be dia be misy ao A lot of atokantranonao. love in your house. Fitiavana be dia be. Amen. Next one. Manaraka. Thank you. You can Afaka go. maka toerantsika. Hallelujah. Reya ya rabaruka sika rabianta rabayanta. We break every accusation, Upitehana ny fanamelohana the rehetra. root of bitterness, Ny fahavinirana ny We break that bitterness. zay fahatezerana Unforgiveness. fahavinirana tsy famelan-kelo blaming, shaming. ny fahamenarana sy ny What the Son set free is free indeed. fanendrikendrehana In rehetra Jesus' name. zay Amen. nafahanjanaka dia afaka tanteraka. Hallelujah. Hallelujah. Amen. My sister. Ranabavy ranabavy Come here. mansomo ianao Come here. Lord, a spirit of tompo wisdom. ny fanahin'ny fahendrenina And Lord, help her to be silent when she needs to be silent. ary ampio izy Andriamanitra mba hangina izy amin'ny fotoana tokony hanginana. Amen. 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 Thank you so much. Hallelujah. Hallelujah. We thank you, Lord, for just blessing this house. Misaotra tompony amin'ny fitahinao an'ity tokantrano ity. We pull out all the arrows of poisonous arrows Sy tomina hiala daholo ny zanatsipika misy poizina out rehetra. of her heart. Hiala amin'ny fonony zany And we zanatsipika misy bless poizina her in zany. Jesus' Ary name. hotahina amin'ny anaran'i Jesosy izy. Amen. 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 We bless you Hotahina ianao in Jesus' amin'ny name. anaran'i Jesosy. There's a curse over your husband's family. You have a husband? Manambady ianao. You don't have a, there's a curse over your family. Misy ozina eo amin'ny ankohonanao. Spoken by words. Ozina zay voateny We break that tamin'ny curse. tenitenenin'olona. Ary upitehana zay oziny We zay. break that curse. Upitehana zay oziny zay. In Jesus' Amin'ny name. anaran'i Jesosy. You are blessed by Calvary. Ary hotahina amin'ny alalan'ny You are fitahiana blessed Kalvari by rehetra ianao. the blood covenant. Hotahina amin'ny ranony fanekena You ianao. are blessed by the goodness of God. Hotahina amin'ny fahatsaran'Andriamanitra rehetra ianao. Hallelujah. And God's taking care of your provision. Ary Andriamanitra no ia manokana ny amin'ny provision rehetra God zay. wants to make you a big giver. Ilainao ary tian'Andriamanitra ianao mpanome lehibe. Amen. 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 Amen, my sister. Hallelujah. Hallelujah. I bless you in Hotahina Jesus. amin'ny anaran'i Jesosy ene I ianao. bless you. Hotahina I ianao. bless you. Hotahina ianao. Thank you. Hallelujah. Come, my brother. Yeah, ro raba rabiere. Ishika raba rabianto. Hallelujah. Hallelujah. Listen. A spirit of forgiveness is coming over your household. Tonga eo atokantranonao sy eo atokantranonao ny famelan-keloka. It's a new season. Ary tena saison vaovao zao New vanim-potoana opportunity. vaovao. Fahafahana manara-roatra vaovao. Reach out and love. Dia noho izany ataovy izay andraisanao an'izany ary tiavy zany zavatra zany amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. In Jesus' Amin'ny name. anaran'i Jesosy. Thank you, Lord. Amin'ny anaran'i Jesosy misaotra tompo. Hallelujah.
Hallelujah. Ya rab araye rabarabianta. My brother, rahalahy the Bible be slow to anger. ny ozy izy ny baiboly hoe ary aoka tsy ho mora tezitra ianareo Be slow to anger. aoka tsy ho mora tezitra ianareo Be slow to speak. aoka tsy ho aingam-piteny Be quick to listen. fa aoka ho The aingam-piaina Lord is bringing healing to you andriamanitra dia hitondra ny fanasitrananao aminao in Jesus' amin'ny name. anaran'i jesosy Amen. amen Amen. amen In Jesus' amin'ny name. anaran'i jesosy In Jesus' amin'ny name. anaran'i jesosy In Jesus' amin'ny name. anaran'i jesosy You know, sister, you are concerned about many things. raha nabavy ianao a dia manana fanahinany amin'ny zavatra maro ianao a God says, trust me. fa ozy izy andriamanitra hoe minoa Never trust man. aza mahatoky olombelona Never trust yourself. aza mahatoky ny tenanao Only trust me. fa za rery ihany itokisana My word, ny teniko which is true. ny teniko dia marina I will help you. ary anampy anao ahako You don't have to be concerned. aza manana amin'inona na inona intsony ianao Don't worry about the things of the future. aza manany amin'ny ho avy ianao Stay close to God, fa manatonan'andriamanitra and He will help you. dia anampy anao andriamanitra Amen. 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 Meniko, you're like Martha. You're a very Otra- hard-working woman. Very ohatran'ny hard. marta ozy izy ianao maro erehana loatra ianao But you worry about many things, mana zavatra maro ianao and you are not even sleeping very well. ary na dia nitoromaso ary ianao fa tsy dia mahita toro loatra ntsony So from now, this moment on, andriamanitra ao manomboka amin'ity fotoana ty Sleep kosa well. dia matory tsara Sleep ianao well. matory tsara sleep deep matory be in Jesus' name. amin'ny Amen. anaran'i jesosy Amen. men Oh, matory beautiful. tsara That's a totoo tsara wonderful ianao sister. manomboka androany We bless you ho tahiny ianao a in Jesus' name. amin'ny anaran'i jesosy You know, I see Oh, there's many lies spoken over you. mahita aho izy izy fa be dia be ny lainga zay a no tenenin'ny olona momba anao We break them. fa ho pitehana daholo zany We teny rehetra replace zany them with the truth of God. ary hosoloana soavadika ny fahamarinan'andriamanitra zany In Jesus' name. amin'ny anaran'i jesosy Amen. amen And you have to forgive. dia ianao ihany koa mila mamela heloko amin'ny hafa You are such a sweet spirit, satria ianao manana fanatsara but you have to let go. misy fanatsara ao anatinao dia avelao le fanatsara hitobaka andeha avoay So God can take your hand. avelao mba tena andraisan'andriamanitra ny tananao on the top of your dia wall. hitarian'andriamanitra anao a hitondran'andriamanitra anao My brother, izany here's the last one. rahalahy ianao farany a Thank you, Lord. Hallelujah. I thank you, my brother. misaotra anao ahako I rahalahy bless you. misaotra indrindra andriamanitra How hoany many amin'ny children do rahalahy you have? ho tahinany ety rahalahy ty firy ny zanakao 3. How old are they? 16, 15 and 10. I see you are very concerned about your children. hitako ianao hoe tena miahiafatratra ianao ny amin'ny ireo zanakao ireo a Is it true? marina zay ve The Lord says they are my children. fa andriamanitra miteny aminao hoe zanako ireo I'll take care of them. zanako ireo za no ia azy I'll take care of your family. za no ia ny ankonanao You hang on to me. ianao a miankina amiko You love me. tia ianao You worship me. miankohaka amiko I will ianao take care of manandratra everything. ka dia hiasy hikarakaranao amin'ny zavatra rehetra See, the enemy is accusing you ary hitako ny fahavalonao a manameloko anao concerning your family. manameloko anao a manameloka ny ankonanao a Romans 8 verse 1. fa zao romanina toko fahavalo ny andiny Therefore, there's voalohany no condemnation for them. koa who are in amin'izany tsy misy Christ. fanameloana intsony Hey, ho shaka, an'izay ya. rehetra ao amin'ny kristy jesosy No more. tsy misy tsony In Jesus' amin'ny name. anaran'i jesosy Amen. amen Amen. amen Amen. amen 4. efatra 4. efatra 4 of your children Efatra. will serve God in fire and in efatra truth. izy efatra Four. menadady Hutch, anompo where are you, an'andriamanitra amin'ny Pastor hafa Hutch? pastery aja 4 of your children. izy efatra 4 of them izy efatra will menadady serve God in fire Te- and in truth. samy anompo an'andriamanitra amin'ny firehetam-po sy amin'ny fahamarinana How many children you have? firy ny zanakareo ma Thank you. Thank you so much. ay sotra indrindra Thank you so much. sotra indrindra Who of you want your children to be saved? iza mba tiany ny zana no voavonjy Lord, you see the hands andriamanitra everywhere. hitanao reny My hand tanana to rehetra Lord. ireny sotra We indrindra pray tompo for doing a thing for our children. ary isoranay ianao satria manao zavatra ho an'ny zanakay Send ianao your angels, Lord. irao ny anjelinao tompo Send your angels irao ny anjelinao and bring them to the household of God. ary ho etao atranon'andriamanitra
ny jaza rehetra In Jesus' name. amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Now, question. You know, this was not a very formal teaching. Tady fa zay zavatra nataontsika androany zay tsy tena hoe toroteny na hoe tena ohatran'ireny toroteny fiaintsika ireny. Have you learned something? Fa nianatra ve tsika androany? Nianatra tsika androany. Because I respect you, I don't want to waste your time. Ny antony dia satria najaiko arak'izay tsapako ilay izy za koa tsy tia andanindany foana ny fotoananareo. But I pray Fefa mivavaka you nefa will see the glory of the Lord. mivavaka mba ahita ny voninahitr'Andriamanitra na isika rehetra. I pray Mivavaka ako that you will speak the glory of mba God. tena hiten'ny voninahitr'Andriamanitra ne ny vavanao. I pray Mivavaka ako that you will do the glory of mba tena anao ny voninahitr'Andriamanitra ne ianao. Pastor Joe, Pasteur Joe, I bless you. ho tahina manokana ianao. May you see many angels. Dia mba tena hita anjely maro tokoa ne ianao. May you see many Mba angels. tena hita anjely maro ianao. Even in the next 2 months, Na dia amin'ny roa volana ho avy aza that God will serve you and your people. dia tena Andriamanitra mihitsy no hikarakaranao sy ny vahoakanao The best of the best. amin'ny tsara sy ny tsara indrindra. Jesus! I thank you, Lord, for blessing. Misaotra Jesosy eo ny amin'ny fitahiana. Thank you, Lord. Misaotra Jesosy. Misaotra Tompo. Misaotra Tompo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fire! Afo. Afo. Fire! Afo. 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 Afo amin'ny anaran'i Jesosy. Ny anaran'i Jesosy. Metehaka mafy be Andriamanitra. Mankasitraka indrindra tompoko. Alléluia. Ça va, tany Jesosy. Tany Jesosy daholotsika. Manasana hoe hitsangana dia hisaotra an'Andriamanitra avy hatrahantsika. Manome Andriamanitra, mamangy Andriamanitra, mitahantsika Andriamanitra. Saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony amin'ny fotoanandro maraina. Saotra ny amin'ny famanginao amin'ny lalam-panomponao. Misaotra fa mamangy anay ianao, mifanatrehanao sarobidy. Misaotra ny amin'ny teny, misaotra ny amin'ny fanambarana, misaotra ny amin'ny vavolombelona. Saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny fiainonao vavaka anay. Saotra ny amin'ny famalianao vavaka anay. Saotra ny amin'ny famelombelomanao anay. Saotra ny amin'ny fidiranao an-tsehatra isan'andro, isa-minitra, isa-tsegondra. Tena tianay ianao, mikarakara anay ianao. Misaotra ny amin'ny teny, misaotra ny amin'ny message, misaotra ny amin'ny fananganana, misaotra ny amin'ny fotoana maraina tompo. Mankasitraka anao zay. Ray sy ny voninahitra, ray sy ny voninahitra fa mendrika ho anao zany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Herolo andarasheleba, rukorib raibezere hedoso. Ray sy ny voninahitra, ray sy ny voninahitra. Ray sy ny voninahitra fa ho anao reriany. Mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Ray sy ny voninahitra tompo. Alleluia, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Alleluia. Sharaegore baramba zoro. Vava. Ankasitrao Andriamanitra ny amin'ny zavatra nomeny nataony teneniny androany. Isaory Andriamanitra. Saotra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Mahazo toerana vetivety a. Anao fanatitsika. Zavatra anankiroa no ataontsika. Alleluia. Ohatra izay ny fiarahana amin'izy iny ka. Mafampana tsara. Amen. Halleluja. Misy fanatitra faharoa ataontsika. Dia tsinona fa fizarantsika ny ao anatin'ny fotsika amin'ny hafalipo. Fa saintsaina ane hoe iny io mpanompon'Andriamanitra io lehilahin'Andriamanitra tonga teo iny raha ny taonany. Efa lehibe ihany izy fa tena zany Madagasikara zany tena satria fantany hoe aty izy ny rahana dia tonga aty foana izy rehefa miteny Andriamanitra hoe tonga. Ny fahafalipotsika mety hoe tsy havita amin'ny firehany. Tsy sanatria manambany fanatitra ataonao tsy izay. Mety havita amin'ny firehany ihany koa, amen. Fa tsy izay le izy. Tsy izay le izy fa fahatsapana ny anaty hoe nandray zasy ianao. Rehefa anatina fotoana profetika ohatran'ireny dia afaka misambotra ampinoana ianao. Fa tsy hoe mandeha izy dia hoe ianao
zanako efa ta de anao mangano ano be fa ny anao telo tonga de raisinao le izy a de mamangy anao zay a afaka 6 volana raha tianao atany tsisy fifanereny zany misy matahotra be foana rehefa miteny an'izay profesia zay mantsy fa ty asa fanompony ty kosa aloha asa fanompona miracle ho an'izay efa miteny efa lehibe efa ndre tsarovy bebe sara efa lehibe izy fa mbola tonga ihany dikan'izay a tena akaikinao arak'izay irinao fa aza mitaintaina hoe somary misy ranabavy manoka midiridiro mantsy de aloha tahiry izy na fifaliana voaraintsika ara-paminaniana teo a fa rehefa mandeha le faminaniana de renao hoe misy zavatra mifanojo amin'ny zavatra lalovanao de afaka to de ataonao amenina le izy zay no mahatonga an'le izy a tenenina mafy alleloia ty le faharoa ty e zay mahatonga le izy tenenina mafy mba horeniny olona mba tsy hoe anao sa maheno hoe manitra problema tokantrano zareo tena mbola zany zay tena aloha kosa tsy zany alleloia aloha tsy zany mety tsy voatery zay koa le izy tsy de tena mikorotana be le tokantrano matoy izy a mety hoe trouble ny resan fa tsy hoe inona alleloia de dikan'izay a afaka raisina foana ny amenina tompo raisiko zany faminaniana amin'ny latsaka zany satria matoiny zao a afaka natao a profesia confidentiel ary misy zany hoe mba mitokana kely de teneny de iny a le tsy ho anao fa tena ho an'le olona fa rehefa mandrenao ohatran'le fotoana teo reny a tsisy fotoana moa nanazavana an'izay fa mihina fa mifanamasina efa namangy rehefa renao avy any le teny hoe tena ho anah ihany koa zany de afaka mise connecté amin'Andriamanitra ianao a manao amenao anatin'ny fonao a de misitona sy maka an'izay teny a tandrify a sy teny a tonga eo amina fivoriana anankiray tainy Jesosy daholo tsika araka ny teniny teo a fampianarana hafa ozy izy ny seka nentina sy efa nomanina fa tena mivavaka kosa anefa ozy izy rehefa tonga teto ozy izy de iny fampianarana sy fampaherezana iny a no nasain'ny tompo a no zaraina tamitsika amen de tonga de milomano ao anatin'le le saison an'le teny zasy ianao rehefa mandre fotsiny a de miditra fotsiny mety tsy mahazatra mety tsy takatry ny saina fa Andriamanitra mampiteny a ary Andriamanitra no maniraka tainy Jesosy a tsy tety moa izy ho arabaina zany ka de mitsangana zany de tsofina rano ianao a le faminanako teo fa sava be a alleloia ny fotoanantsika zoma sabotsy zao a etsy amin'ny trampokon'olona mbola afaka de tongava foana ary zoma arivotsika miarahaba amin'ny pasteur Rodolphe fa anniversaire amin'ny 1er juillet de nilahady koa sika amin'le fiarahantsika misakafo sy ny fiderana no nanaovana ny célébration anniversaire isa fanompona zay natambatr'Andriamanitra moa de ny Sekoly amin'ny semaine ambony a manana vahiny hafa indray tsika tonga eto a rahalahy Mander tavo Afrique du Sud anko a de miomana tsara andray zavatra de indrindrindrindra moa tsy hoe mandray fotsiny fa ampiarina le izy amen ina dolo ny zavatra voalaza teo zao anisan' zao de ny hoe aoka ianao arisika hiditra anatina ministère mampianatra ny ankizy de ny zavatra tiany tenena raha tsy azonao de tsy hoe Sekoly alady fotsiny fa ny zanakao iny de efa ministèrany iny de efa izy donc tena eo ozy izy satria ny zaza ozy izy a idéléguen'Andriamanitra anjely spécial mihitsy a ny zaza de ny zavatra nyteneny teo resaka vavaka fifadikanana resaka fotoana amin'ny fiderana sy fiankofana de aoka isika zany tena ho karazan'olona feno Andriamanitra mazava ny teneny teo a ny anjely ozy izy maninona tsy fanamasina tsy afaka mikontrôle anjely zany ianao a fa Andriamanitra no mikontrôle anjely fa ny anjaranao de manatsara ny fifandraisanao amin'Andriamanitra mba fan'Andriamanitra maniraka ny anjeliny a hikarakara anao ao fantanao de asio fisaorana mamy be ho an'Andriamanitra androany maraina mety tsy takatry ny sainao mety hoe tsy zay zao nandrasanao fa tsy ampozinao ny fiantefan'iny teny androany maraina reny a eo amin'ny fiainanao ampidiry fotsiny ny finoanao ao amin'le nanairan'Andriamanitra antsika miaraka androany hoe aoka isika isan'ny olona mbola mino mandraka androany fa misy mifanompon'ny anjely irahan'Andriamanitra rehefa mety tsara mifonao mifandray amin'Andriamanitra elekara sarabararaba misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny fotoana maraina misaotra ny amin'ny fivoriana maraina misaotra ny amin'ny famanginao maraina misaotra ny amin'ny fitiavanao mbola nasehonao misaotra ny amin'ny famindraponao misaotra ho an'izay nandray faminaniana manokana misaotra koa ny amin'ny faminaniana tonga de reny rehetra afaka nandraisany rehetra sy nataony amenna isaorana sy ankasitrananao ny fotoana androany maraina misaotra ny amin'ny vavolombelona mampahery mampatsiaro anay
falohan'ny fiverenao sy ny fiavianao natao iaina ny atmosfera ny supernaturel ny lanitra sy ny fisiany tontolo sy ny zava-panahy ao anatin'ny fanomezana voninahitra ny fanatrehanao dia misitraka ho azy zay ny fisiany anjely manompo ny teninao sy no ny rahanao hikarakara an'izay natao andova famonjena. Misaotra ny amin'ny fikarakarana ny tokantrano izay nanatrika teto. Misaotra ny amin'ny fanasitrana amin'ny aretin-dandoha ny aretin-damosina. Mankasitraka tompony amin'ireo izay manao ministera ho an'ny zaza sy ny fidirany tsirairay avy andray an-tanana ny fikarakarana ny ara-panahy ny zanany ankoa izay manatrika eto. Raisy ny voninahitra feno Jesosy fa mendrika ho anao zany hatramin'ny taloha ankehitriny mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Raisy ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy araka ny tsodrano izay efa teny ambava ny mpanompon'Andriamanitra teo napetraky ny fanamasina tao am-pony no hitsofina rano ny fataterahanyity herinandro ty ho anao manonona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta fa tsara fefary ty volana juin ty. Araka ny fampanantenana sy ny afatra andro amin'ny maraina miomana hisitraka ny fanotronan'Andriamanitra niraka anjely elo lalana anampy hiaro aneo ny fahasari-piariny eo aminao Andriamanitra satria hitan'Andriamanitra fa manomboka mesari-piariny amin'ny fiainam-panahinao ianao. Mandehana dia manonona ny fiadanana eo amin'ny tokantranonao, amin'ny fiainam-panahinao, eo amin'ny fiainatokantranonao, eo amin'ny fiainatokantranonao, eo amin'ny fiainatokantranonao amin'ny anaran'i Jesosy amin'izay rehetra mahakasika ianao amin'ny fahasalamanao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zareo anao fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo